Ary faly indrindra indray a mamangy anao any tokantranonao any a amin'ny alalan'izao sary sy feo a efa fifanononatsika fiadanana sy fifampahirizantsika eto amin'ny pejy izao a tononona amintsika rehetra ny fahasoavan'ny tompo Jesosy. Manararaotra ihany koa manonona fahasalamana amin'izay tsy salama ny antony tenenako an'izany a dia mamely de mamely mafy ny grippe aty amin'ny faritra misy anay aty Europa zany, aty la France, ary saika mena avokoa, faritra mena, vigilance tena hoe rouge mihitsy a ny carte manontolo ny hexagone zany a ny départementa rehetrarehetra dia saika miloko an'izay menamena izay avokoa. De matsiaro a andreo tsy salama rehefa mianjady amin'ny tena ny tsy fahasalamana mahakasika an'ireo akaiky ny vady ny zanaka am'izao tsika miresaka zao de mbola miaodaody ato antrano ny grippe efa misy ny traitement mifanaraka sy mifanitsy am'izany na ny tenako zao ara subir an'izany a nisy fotoana ihany koa natsapako hoe tena malirikiry lay aretina dia aretina tsy de hoe mavesatra be tahaka ny ahoana fa rehefa jenjana izay ianao a rehefa tena miakatra any amin'ny atodohanao zay a ny tanjak'ilay aretina de tena tsapanao mihitsy hoe manorosory satria ny fifantohanao amin'ny tokony hifantohana amin'ny asa andavanandro a ny zavatra tsy maintsy saintsaina sy eritreretina eo amin'ny fiainana andavanandro a sy ny sisa be da be a hitambesaran'izay aretina izay de tena tsapa mihitsy hoe tena tsapa mihitsy fa tsy mora ny miara-miaina am'le izy na de hoy a teo hoe tsy de aretina manahoana akory lay grippe par rapport amin'ny hoe covid mbola misy mahery noho izany ary mbola misy pire noho izany tahaka ny hoe cancer tahaka ny hoe sida tahaka ny sy ny sisa be da be. De izay no anonako fiadanana amintsika hoe mirary fahasalamana ho an'izay tsy salama rehefa manana ny marary tokoa dia tsy mora no miaina ny didy amanandraikitra ao anatin'izany aretina izany a ary ao anatin'ny tarigetra ny pejy a raha ohatra hoe marary ny tena dia misy délivrance voaray sy tsapa kokoa rehefa manonona fiadanana ho an'ny olona marary ivelan'ny tena. Tsara be zay fomba fijery zay ohatra hoe misy fahoriana mianjady amin'ny tena dia mampahery tsy hoe mampahery hoe avec moralité hoe mpizara ten'Andriamanitra ny tena na hoe loholona ny tena na zokiolona na ohatran'izany dia mampahery à partir an'izay fa tena hoe misy a teny mpaherezana velona mihitsy ao anatinao ka du moment ianao mandalo fahoriana an'izay contexte izay a de amin'ny alalan'ilay tranga expérience fahoriana iainanao iny a dia mihetsika ny teny mampahery ao anatinao a mampangina fahoriana ankoatra ivelan'ny tenanao a zay zavatra izay a dia maneho ny herin'ny filazantsara ny ainan' Jesosy Kristy satria zadinao fa Jesosy Kristy a rehefa ory ferena farofy ny anjadin'ny persécution isan-karazany ny vono teo amin'ny hazo fijaliana izy de teo indrindra no nampaherezany ny jiolahy teo ankilany hoe anio de anio ihany mionanao amiko any paradisa anankiray zay teo ihany koa mbola nafahany teny fampaherezana daholo zany hoe mamela ny elony fa tsy fatany zay ataony sy ny sisa rehetra nanomboka tany am'sahany Getsemania rehefa nandalo preuve Jesosy Kristy. Zay ary ny ela fa ny zavatra ho resahantsika androany a dia nofitiniko anatin'ny lohateny hoe ny fiatsaram-belatsin'ny mpilaza-lainga. Zay no zavatra ho resahantsika androany a zay no ho voapasantsika sy hitondrantsika loha hevitra androany ny hoe fiatsaram-belatsin'ireo mpilaza
lainga. Zay zany no ifanonatsika fiadanana sy ifampahirezatsika amoaboasatsika tsy hoakevitra indray a miainga amin'ny fait réel expérience manoloana ny masotsika tsapan'ny conscience atsika sy ny fahatsapana tontolo amin'ny tenatsika ny vatatsika manontolo hoentiko miainga foana amin'ny fe zay tsy voafe atreto a ny teny-pizarano dia tamin'ny farany teo tsika dia niresaka momba ny hoe may Los Angeles dia mitohy amin'izay ihany a California mitohy amin'izay resaka izay ihany ny Amerika ny famaizana ny afo milatsaka avy any ambony misy sofla rivotra mafana mifamatotra amin'izay a mitohy amin'izay ihany no hitondrantsika fanazavana eto an'io ny amin'ity hoe fiatsaram-belatsin'ny plaza lainga ity. Ny toetra fiatsaram-belatsia dia mikorina be zany a amin'izao vanim-potoana iresantsika izao. Ny definition-ny fiatsaram-belatsia dia fantatsika rehetra fa tsy filazana ny marina ao anaty papier cadeau ao anaty fonoteny toy ny hoe milaza ny marina. Ilay caricature dia toy ny hoe mpilaza marina kanefa ilay zavatra ambara dia tsy fahamarinana. Izay ilay definition ny hoe fiatsaram-belatsia. Manoloana ny tranga afo satria teny hoe afo tsy mety maty fa ataoko hoe afo tsy voafe malgré hoe premier puissance mondiale malgré hoe manana ny teknolojia avo lenta manana ny toeto efa ndresantsika teto izany dia mifandimby a ny fanambarandreo fiatsaram-belatsia ireo mpiatsara velatsia ireo plaza lainga. Maninona no miteny an'izany par rapport amin'ny zavatra misy any Amerika Californie sy ny sisa rehetrarehetra tsy voafeo iao ny afo atreto a dia miezaka mafy ry zareo any an-toerana araka ny vaovao hita farany a satria misy fianany kely a zany hoe misy amélioration kely ny tontolon'ny météo a dia milatsaka ny vent violent sy ny haitany be zay mifavorize ny afo fa vetivety any zay zavatra izay satria d'ici peu de temps afaka ora vitsy a dia hiverina mitanjany indray lay rivotra maina be a sy ilay a condition rehetra izay a mamelona an'izay afo izay. Zay zany no fanambarana vaovao farany dia manafatra pompier etsy amin'ny faritry États-Unis ny tompon'andraikitra avy any Mexique à gauche à droite atsimo andrefana sy ny sisa rehetrarehetra malgré nefa fantatsika tsara ny fitondrana misy amin'izao vanim-potoana izao zay tarihiny Joe Biden bientôt passation miaraka amin'ny Donald Trump fantatsika tsara fa extrême droite ary nametraka ny séparation sistany mampisaraka amin'ny Mexique ary nametraka ny loi d'immigration zay amin'ny faratampony sy masika de masika tokoa kanefa ao anatin'ny fahaterena dia misy ny tolotanana be da be mifanandrify amin'izay. Bref fiatsaram-belatsia ny plaza lainga efa manomboka sady zany tsika maharay an'ilay notion zay lohahevitra resantsika eto hoe mpiatsara-velatsia plaza lainga. Raha mandinika ny tanjaky ry zareo Amerika isika ny antony izao aloha no tiako ampitaina amintsika ny antony nanaovako an'ity video ity dia tsotra be fotsiny satria raha milaza isika pino fa hoe tsy misy zavabaovao ety ambonin'ny tany nefa teo ihany no miverina no ny fahotana tao amin'ny Sodoma sy Gomora dia nandatsaka hafa
andriamanitra tsy to ary genesis toko fahavalambefolo sy fahasivambefolo misy an'izany tantara izany dia navoaka ny olo marina tao am'izany tanana izany a araky ny rom-pihavanana sy ny roy mpamarinana fifamatorandreo olo marina ireo fankonana araka ny préfiguration ihany ko aza ny fampitoy am'izao vanimpotoana contexte iainantsika izao sy ny fahamarinany filazontsara ary indrindraindrindra fampitoy amin'ny ankohonana abrahama akaiky ny fonony ray mino misy zavatra ambarantsika ao anatin'izany message fa anjarano no manakatra ny famarinany soratra masina ao anatin'izay dia hoy ateo hoe tsisy tsy mahay a izao tontolo zao ary tsy misy tsy miankohoka eo anatrehan'ny amerikana tsy miankohoka amin'andriamanitra fa miankohoka eo anatrehan'ny amerikana resaka tanjaka ara ekonomika ara toe-karena tanjaka militaira tanjaka sy ny sisa rehetrarehetra intelligence artificielle ny fifehezana maro isan-karazany miankohoka amin'ny amerikana nany ONUR teny fotsiny zany amerikana izany a na zavatra tsy tapaka ao amin'ny ONUR dia manana droit absolu zareo amerikana ritatsika tamin'ny ady tany iraka ireny tianambara am'izany dia par rapport amin'ny sujet atsika hoe fiatsaram-belatsiny ny plaza lainga raha manana ny tanjany manana ny maizy azy a zareo amerikana manana an'izay puissance an'izay manana an'izay préfiguration an'izay hoe andriamanitra kely mihitsy etỳ tany dia mipetraka ny fanontaniana hoe pourquoi no tsy fantatry ry zareo ny ho fiaviany ity loza izay mikapoka ny bekitana ity fantatsika nefa fa ry zareo amerikana dia raha ohatra hoe misy tsunami hianjera amin'iny faritra Asie, Japon sy ny manodidina rehetrarehetra mifanandrify amin'ny plaque zay souterrain any anaty ranomasina any a mahatonga fietsehan'ny tany a mety ahatonga désastre be mihitsy a dia afaka miavertirany zany ry zareo fantatsika nefa fa ry zareo amerikana dia manana ny système radara raha ohatra fotsiny hoe raisitsika ny météo de fantatry izy ireo hoe ary tsy ny amerikana fa ireo presque grande puissance ireo de fantatry izy zareo tsara hoe ho avy ny orana fantatry izy zareo tsara hoe cyclone nandalo any aminareo ny cyclone nandalo zao atao Mayotte mampalahelo be mihitsy a satria Mayotte fantatsika tsara fa nisy an'ilay loza be nisy eo tany farany toy de tonga nandalo ndraiky koa ny cyclone nisy rambony kely nandalo taty Madagasikara capable am'izany ry zareo raha misy météorite napotika ny planeta dia afaka mandefa missile manapotika an'izany à distance ary zany hoe afaka miprédire izy afaka miprévoir izy afaka malala zavatra mialory zareo amin'ny alalan'ny intelligence artificielle sy ny fitaovana rehetra eo am-pelantanana kanefa par rapport amin'ny zavatra izay resahantsika hoe fiatsaram-belatsiny plaza lainga dia mipetraka zany ny fanontaniana hoe ahoana ary ny tsy nahafantarandry zareo bekitana anty afo mandoro mandevona na nomeko sary ny Genesis toko fahavaloambefolo sy fahasivambefolo Sodoma sy Gomora ity satria zadino fanjavatra efa nazavaintsika tao aloha de hoe mipaka amin'ny lanitra ny fahotaniny ireo miseho sy milaza azy fa tompon'ny fahefana tompon'izao tontolo zao dia mandefa ny sofla andriamanitra tiako décortiquena kely eo amin'izay hoe sofla izay satria maninona ilay rivotra no mafana mifavoriser an'ilay afo maninona ilay sofla no afo fanazavaintsika zay hoe sao Jehovah andriamanitra reo a dia afo mandevona hoy ny baiboly de izay zavatra izay nefa rehefa abordetsika en tant que hoe mpino isika milaza ny fahamarinana araky ny baiboly satria atreto vécu expérience na dia tsy mino ny fisin'ny baiboly ary satria tsy azo andreo izy ireo tsapahitanana
ry zareo pragmatika no resahana am'izay, ry zareo materialista. Ny zavatra rehetra nambaran'ny baiboly sy ny fanambaran'ny baiboly ny toko sy andininy ao am baiboly zay mbola manamafy sy manamarina foana araka ny bokon'ny mpitoroteny efa andresantsika teto mpitoroteny toko voalohany andininy fahasivy tsy misy zava-baovao ety ambonin'ny tany nefa teo ihany no miverina. Genesis toko fahavalo amby folo, Genesis toko fahasivy amby folo, ny landevonan'Andriamanitra tsy to any Sodoma sy Gomora rehefa nipaka tamin'ny lanitra ny fahotan'ny zanak'olombelona ireo milaza azo vetaveta ao anatin'izay tontolon'ny libertinage sy ny abomination amin'ny mahavetaveta azy izay. Satria fantatsika tsara fa any Amerika dia feno andreny acteur sy actrice mpandainga, mpanao film, tsy plaza marina zany tiana tenena zay taiza fanan'olona amin'ny alalany zavatra tsotra be zany exemple resitsika izany. Ary fantatsika fa ny Amerikanina dia impliqué amin'ny resaka fampirorona maneran-tany sy ny zavatra tahaka izany. Ary izay no mahatonga antsika milaza fa hoe fiatsaram-belatsin'ny plazalainga. Fiatsaram-belatsin'ny plazalainga satria manana ny moyen izy afaka miprédire tsunami, manana moyen izy afaka miprédire la neige, afaka miprédire hafanana, mandrefa n'ilay hafanana mihitsy hoe ny température raha pitso dia zao degré na miiba na miabo sy ny sisa rehetrarehetra arak'izay fanambarantsika izay. Fa nahoana ny tsy voalaza ny araky ny radara andry zareo fa isy firehetana sy afo andevona andalo ao Amerika ao amin'zareo bekitana. Dia eo indrindra nefa no miinsiste ry zareo pragmatika rehetrarehetra, ny materialista rehetrarehetra, ireo tsy mpino rehetra fa amintsika mpino ho izy ireo dia misaisir occasion isika isaky ny misy événement cataclysme, événement mondial, ohatra hoe pandémie na ihany koa fikorotanana isan-karazany amina faritra anankiray na firenena anankiray, dia hoy izy ireo hoe aralototsika foana izay zavatra izay hoetitsika manao propagande ny soratra masina. Fa tsy izay anefa no zavatra ambaratsika satria izy ireo mantsy amiko izy ireo no misaisir ny fanambaratsika izay rehefa ambaratsika araky ny baiboly sy ny toko sy andininy ny fahamarinana amin'ny filazantsika n'ilay situation sy lay fait miseho izay ambaran'ny baiboly sy porofony baiboly, dia amiko izy ireo no misaisir an'ilay fanambarana avy amin'ny alalan'ny baiboly sy isika manambara. Ary tsy vitany hoe fehiny hoe misaisir an'izay fanambarana izay zareo fa misy an'ilay esprit mahatsapa sy toy ny hoe susceptible à partir atsika milaza zay foana le izy mantsy. Satria amin'zareo dia mila hoe ry zareo no milaza ny événement, ry zareo no manambara, ary ny fanambaran zareo dia tsy maintsy ekena fa marina, tsy maintsy nona fa ary tokony tsy ho azo lavina satria misy profo, misy élément zay détaillendry zareo sy ny sisa rehetrarehetra. Fa isika kosa raha milaza mirazotra am'izay izay nitsipaka ny idéologie andry zareo satria tsy mirazotra amin'ny fanambarandry zareo araky ny fanaporofony amin'ny zavatra tsapa sy resy hita maso. Fa itsika kosa a partir ny zavatra resy hita maso izay efa fanambaran'ny baiboly ny tondrantsika fanambarana dia tsy ekendry zareo zay satria tsy ray andiany amindry zareo ny fanambaran'Andriamanitra. Dia eo dia mipetraka ilay contexte resantsika eto hoe fiatsaram-belatsin'ireo olona plazalainga.
tsy fambany sainao ve fa isaky miteny isika isaky manambara fa hoe ny zava-misy rehetra mosary firenena mitsangana mely firenena fatatsika izany ny tontolo mpahoriana rehetra endrika tribulation ny Luka toko faraiky amby roapolo misy an'izany a ny Matthieu toko faefatra amby roapolo a ny Marka toko fahatelo ambin'ny folo a Jesosy Kristy naneo tamin'ny mpianatra ny amin'ny tsy maintsy andravana ny Jerosalema moa dia fatatsika tsara fa ravy izy a 70 ans après an Jesosy Kristy a de miverina foana isika ny amin'ny hoe mpitoroteny toko voalohany andininy fasivy tsy misy zava-baovao ety ambony tany fa ny taloha ihany no miverina. Ny contexte ny tribulation dia efa nilaza ny baiboly tamin'izany vanim-potoana izany isy firenena hitsangana amely firenena isy mosary isy mahitany isy horohorontany isy karaza-pahoriana maro ary notsipihan'ny baiboly araky ny toko sy andininy izay nometsika teo a Marka toko fahatelo amby folo ny Matthieu toko faefatra amby roapolo ny Luka toko faraiky amby roapolo fa ho ferevitra ny olona eo ampiandrasana an'izany événement izany miaina sy miandry an'izany événement zany ny fahatamperan'izany de izany ny zavatra misy am'izao tsika mizara izao de hitazona n'ilay prestige ny bekitana fa hoe ry zareo a no maître du ce monde avy eo am'zareo daholo ny elita sy ny manam-pahaizana rehetra mito eto ny famokarana rehetra de avy eo am'zareo izy no puissance voalohany indrindra maneran-tany fa tsy admettre mihitsy izy hoe marina ny baiboly tsy anaiky mihitsy izy hoe efa prédit voalaza mialoha voambara mialoha araka ny toko sy andininy sy ny contexte ny fandimby tsy raray avy a tao anaty baiboly a ny zavatra miseho ka na tsy voafehany ary ho afo io satria averiko tsy pihana amitsika fa ilay afo mihitsy a ilay rivotra mamay a dia sofla avy any ambony misy anjely a mamany tombo-kase a mamaha ny so ary miaraka am'izay a ny sofla avy any ambony a avy amin'ny tanan'Andriamanitra avy amin'ny vavan'Andriamanitra tsy toa izao Jehovah Andriamanitra reo a dia afo mandevina manapirofo amitsika fa ny tetahetsika tsotsotra teto izany fa amin'ny mahatsotohany tsotoha dia mbola izy foana ny manana ny fahefana faratampony sy tompony fifehezana nizaniza itiatany milaza azy ho maître an'izao tontolo zao ka na tsy admettre na tsy anaiky ny situation misy ary ireo voafatotro ny contexte zareo bekitana tsy vaky mihitsy izy hoe souffle de Dieu no mikapoka am'izany firenena izany tsy anaiky mihitsy izy ary zay lay toe-potsika olombelona fa lay afo incontrôlable tsy misy vahaolana treto nanomboka tamin'ny 7 janoary 2025 tsy anaiky mihitsy izy fa efa voalaza ao amin'ny baiboly a miaina contexte tribulation fahoriana izao taranaka izao ary miprediran'izay fahamarinana izay a ny contexte misy a tsy admettre an'izany mihitsy ry zareo a satria raha miadmettre sy manaiky an'izany zareo dia miakoka ary manaiky fa misy hery mahery akoatrandry zareo izay toe-po zay no mamaritra ny amin'ny tiantsika hoe
fiatsaram-belatsin'ny Plazalainga ity. Izay toe-po izay no mamaritra ny teantsoitsika hoe fiatsaram-belatsin'ny Plazalainga eto ity. Ny jaona toko favalo andin'ny fahefatramby-efapolo de mazava ny voasoratra hoe ianareo avy amin'ny devoly ianareo Plazalainga, mpandainga, mpanompola hatramin'ny taloha indrindra. Milaza zavatra daholo zany zavatra resantsika izao hoe manompola amin'ny ahoana manompola amin'ny alalan'ny idéologie par rapport amin'ny zavatra resantsika izao dia tsy afaka ilazany marina mihitsy satria raha milaza ny marina ary miaiky fa kapoka avy amin'Andriamanitra ny zavatra misy dia ny dikan'izay dia manaiky ny fahefan'Andriamanitra. Ka satria manompola dia miezaka foana manindry amin'ny média, manindry amin'ny haino aman-jery, manindry amin'ny karazana réseau isan-karazany amin'ny alalan'ny fanambarana sy ny fanaporofona isan-karazany amin'ny maha-olombelona. Ny amin'ny hoe antony dia réchauffement climatique efa nazavaintsika teto anefa fa raha tovy ka réchauffement climatique dia maninona no amin'ny faritra anankiray ihany no miaina n'ilay afo, ilay souffle mahamay. Maninona no bikitana ihany nga bikitana ihany no miaina ny réchauffement climatique fa tsy ny planeta rehetra. D'ailleurs ny réchauffement climatique dia mioty an'izay izao tontolo izao satria samy manapaka azo daholo samy manao abus amin'ny resaka nucléaire daholo amin'ny zavatra simika isan-karazany ary ny rivotra dia tsy concentré amin'ny toerana anankiray fa samy miaina an'ilay rivotra réchauffé daholo izao tontolo izao. Ary resaka réchauffement climatique izany dia ny faritry désert any Sahara any Toliary any température misy mandorana maninona ny tsisy afo mirehatra fa tsy admettre an'izany mihitsy ry zareo, tsy admettre raha tsy anaiky an'izany satria tsy miankohoka amin'Andriamanitra izy fa ny Andriamanitra zao tontolo zao no andriamaniny ary ny idéologie amin'izao tontolo zao no itompony teny fatratra amin'izay atsoitsika hoe fiatsaram-belatsin'ny Plazalainga izay. Dia tiako zany manamarika amintsika fa ny zavatra misy dia mahery vaika foana izay toe-po mitazona an'izay otro-po faratsiana izay manoloana ny herin'Andriamanitra, manoloana ny famarina amin'ny Baiboly, manoloana ny zavatra rehetra faminaniana efa tanteraka sy ny mbola averin'Andriamanitra, anaporofon'Andriamanitra fa ny tenin'Andriamanitra dia tsy ho levina mihitsy ary anehoan'Andriamanitra amintsika olombelona marimarina kokoa fa misy ny fahefana ambonin'izay manam-pahefana. Saingy izay indrindra no mahatonga an'izao tontolo izao ho mafo manoloana ny zavatra misy tahaka ny toe-pony Farao izay niamafy par rapport amin'ny tanàn'Andriamanitra amoaka ny zanak'Israël teo ambany fanandevozan'ny Farao. Ny anton'izay dia satria mba hahafahan'ilay famonjenantsika hoe hivaingana sy ho azo tsapay-tanana tsara mihitsy satria rehefa mahery be ilay fahoriana miamahery ny tribulation ary tonga grande tribulation dia miaraka amin'izay koa mirazotra amin'izay ny famonjena dia tena azonao tsapay-tanana mihitsy, azonao tena hoe tsy afaka hoe holanjaina fa tena hitanao mihitsy zany ny fahatsarany ny halebiazan'ilay famonjena mihoatra amin'ilay toe-po mangidy sy manohatra an'Andriamanitra amin'ny fahalebiazana. Dia izay comparaison ana zavatra anankiroa zay ny manasongadina ny famonjena sy ny fahampitehana. De plus en plus zany ao anatin'izay toe-po miziriziry sy mialehibe amin'izay otro-po izao tontolo izao zay ny zanaky ny maizina dia izay no mandrefy ny herin'ny famonjena miandry antsika. Fiatsaram-belatsin'ny olona Plazalainga.
eo amin'ny fiainana andavanandro a ity resaka fiatsaram-belatsihy isia zay manamafonifoniny tsiraray a dia hitatsika eo amin'ny fait sociaux a andavanandro a ny fiainany tsiraray a hitatsika ihany ko zany a eo amin'ny tontolo mpanompoana miainan'izany fiatsaram-belatsihy ny mpilaza-lainga izany a isika ny mpanao politika tsisy afa-tsy filazana lainga ny voka-pifidianana isan-karazana fiatsaram-belatsihy ny mpilaza-lainga d'ailleurs vao manomboka mihitsy ny propagande dia fiatsaram-belatsihy ny mpilaza-lainga zany rehetrarehetra zany a ny antony izarako azy ity a de fampahafantarana tsotra fotsiny amintsika fa ao anatin'ny contexte milomano ao anaty fiatsaram-belatsihy isika ary mia mahery vaika be a izay fiatsaram-belatsihy izay a metitsika tamin'ny resaka afo mandoro any Amerika moa ny zavatra misy a mia mahery vaika be izay fiatsaram-belatsihy izay ary satria izay fiatsaram-belatsihy izay mia mahery vaika dia tokony mirazotra amin'izay ihany ko mihoatra arak'ilay fanazavana nazavaitsika teo hoe ny fifandanjahan-kery no maneho hoe ato misy fahoriana be de ato misy famonjena angeza be miandry atsika tiana ambara de hoe tokony ihany koa isika en tant que hoe manompo a sy mpino dia tokony isy herin'ny filazaon-tsara efa voaomana sy tsara toerana ihany koa zany lehibe sy manandanja tsy tokony voaozongozona intsony ao anatytsika miandry ny fanavotanatsika ny fampakaram-badiny zanak'ondry zay no antony a nanaovako an'ity rappel ity ny amin'ny hoe mpiatsara velatsihy a mpilaza-lainga ny olona zay ny manao ny marina aoka izy a anoy anao ny marina foana any amin'ny apokalipsia de mazava ny voasoratra satria ry zareo mpiatsara velatsihy a de mbola anoy a amin'izay fiatsaram-belatsihy zay izy ary iamafy zany a tsy jano izy rehefa mbola ilaza-lainga hatrany dia zay no azoko nambara androany a sy nampiomanako atsika sy nanonako fifampizarana teny fifampahirezana ho atsika ary filazana tsotra tsy nisy hoe analyse inona akory fa constatation ana fe fotsiny a satria dia raha mandinika anareo a dia ry zareo mpiatsara velatsihy a dia mezaka mamono afo ny amin'ny fahamarinan'ny baiboly a fahamarinan'ny filazaon-tsara manambara sy efa nanambara ary mbola anambara foana ny heriny a amin'ny trangan-javatra misy a sao Jehovah Andriamanitra reo dia afo mandevina ary ny grande puissance mihitsy ireo milaza azy ho mpifehy an'izao tontolo zao a mampiakohoka olona marobe mihitsy a no nokapohan'Andriamanitra sy anarin'Andriamanitra ao anatin'izay kisary zay terizy foana ny finoana efa ao anatinao a sy ny fiombonanao amin'i Jesosy Kristy tianao Jesosy mirary soatsika rehetra